Pasateran'ny Joshua no mandroso indray tokatrantsika ny amin'izao izao. Mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo. Izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme. Izany no resantsika indray androany. Mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany. Aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba mety kely alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dimitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petakitsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara angeny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy. Io zany apetakitsika dia hivavatsika amin'ny fiarahantsika ety indray efa kionge ty Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana isy zanaka. Izay no entintsika rehetra mieritreritra dia nataontsika ary hivavaka amin'ny tantara avy Joshua hanamarina ny teny, hanaporofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano ireny. Tena ka ny ambasaderan'i Joshua Ziadia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary izay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena ho any amin'ny fahavereza satria izay ilay nivakiantsika teo hoe na izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra ao mpanoty izy rehetra ao ary mpitandrina didifolo. Ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho ilay izy entsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany. Io amin'ny efa voarentsika sary ty raha sy diso aleotsika haka ny sary an'ity aloha dia rehefa tsika any amin'ny arsiva tsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy verina sary matetika tsika rehefa avy eo fa misy ka misy io leo raha sotsika efa misy io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia hijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka ilay an-jareo monoteisme zany. Ny en-jareo indray dia tahaka an'izao ny en-jareo arakaraka ilay vaninandro ilay izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tombo ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy nankaty zany dia ny anazy zany tena ny ray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay io ihany ny en-jareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty hoany tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray hono tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro natongavany Joshua amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao. Dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Joshua rehetrarehetra zany ataoko eto ambany etony azy tahorinany Joshua zany hoe rehefa laza zany Joshua kanetsika moa Joshua dia apetraka Joshua fa ny jareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarana ny demonia aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'ilay zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'ilay zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egalina zanaka egalina fanahy masina. Hitantsika tsara nefa tamin'ilay fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy indreo izay aloha dia montrentsika kanefa tsika andao jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo. Ny zavatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'ireto olona reto dia nilazainy ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza misy an'ilay izy
amotsy tsy mbola misy saripetepety ngamo io rehetra. tena itireny ny sary ao zany de aleo aventsika izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo iny a ity ray teo nefa tonga tany aleo laiko sary ty aloha de hoe iverinako io zany le fampianaran zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainka atsika fa tsisy mamaika atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a zareo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ny zareo monoteisma ataontsika sary de azareo tsara izy le ataontsika verina foana zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy za fiandena dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty hoeninareo nge ty ty zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy iny na te monoteisma izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa feo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme ony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le frazany zareo fa io dadany ihany io io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany mba inaza zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza manandriamanitra fa tsy zarery ihany a tiaraka ny Deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaiky foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosatatsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mandeha whatsapp eo akisaka re amy droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy le akisaka kely eo de raha amin'izao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ona zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana o zany io andriamanitra io nitianjareo apetraka de apetraka tsikekely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a ety moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana hoany io andriamanitra hony de ray ihany zay amaandriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zava-doza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana
faraika ambin'ny folo iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraika ambin'ny folo mihitsy nle izy zay milaza fa ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lala tsy marina mihitsy fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy ny lanitra ty dia lazaina fa hoe anankiray ihany io satria amin'ny maha-olona anazy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry dia satria moko le zanak'ondry olona zay le izy zay ny zanak'ondry dia tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy dia izy le nivonoana dia zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanaty teo rahatrehan'ny dada Iava izy dia natao zay hoe mahatonga ny zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa dia tsinona fa olona zay azavaina tsara amintsika angamba zay hoe io ihany ny atao zanak'ondry ary io ihany ny atao zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsiny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa angamo moa Andriamanitra lasa olona indray io avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy tsika aloha de karaka kely zay vitoty atsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandry any kely tsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona zany io Yahosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona dia ny fanontena mipetraka ve fangamo io Andriamanitra io mety olona dia vakitsika rika hatramin'ny nomery toko fafilo izy hoe Andriamanitra tsy mba olona ndray ka aloha tsika indrindra izy tena Andriamanitra zay nomery filo angambany ao amin'ny bokyny nomery 23:19 angambany numéri 23:19 vaketsika inge tena Andriamanitra numéri 23:19 hijerevanareo mihitsy ny hoe ahoana moa mampitombona an'ity sary ity numéri 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona lasa olona dia hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéri 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéri 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina nefa ny Yahosoa dia tena zanak'olombelona mihitsy naterak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariam anaran'io niteraka ny Yahosoa io zany rehefa tenaraka ny tenin'ny Silamo manao an'izany dia marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany amin'ilay olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina ny Jiosy io nefa ny anarana fototra marina zany inge jereo anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe orizinalina tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy iny soratany eo dia mahita zay Miriam matampoka fotsiny eo satria mba am'izay dia mba ampitoviana amin'ilay anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany eny mety misy manana raha anarana mitotoy amin'izany fa ny anarana normalina zareo dia Maria zay azy tokony vavana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa dia io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy ho very dia any amin'tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy didirantsika satria tsy de hoe mitondra famonjena le anarana fa mba tiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any amin'le fahamarinana foana atsika mba sy de sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vakitsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka handainga nefa antsika mahita teo mihitsy ny fa lay Yahosoa dia olona vao nivakitsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka andainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zay ny soratra masina eny amin'ny raha olona ny teny. Haitomany azy ny fihena rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa dia ny soratra masina teny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, any mety tokony tsy andininy antsika be dia be. Mbo jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa ko le terme zanak'olona ato fa le tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery le zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny bokin'ny Apokalypsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatra ny raha ny sarosarotra andreo indray ity fa loatra dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsy a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amintsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsy izay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikina mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amintsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndreo jerevantsika an'le izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalypsy 1:13 io a le 1:13 teo a dia hidira amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala. Avetsika mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbolamena teo amin'ny tatrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganohano, ohatra n'ilay voadio teo amin'ny fanendrehana iny, ary ny fento ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakitina fiteny amin'ny tany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho dia lavo tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, zay dia atehatra amin'ny fehizina ny endreha tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona. Efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kaiza nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resatsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa, nefa neto misoratra masary amin'ny bokin'ny Numéro 13:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona, hitantsika eto amin'ity Apokalypsy 2:21-20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka anenina. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra io noviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona, ilay dadamalala Yafa tsy mety ho zanak'olona. Zany hoe zay nampitovy andreo kosa zany a devoly koa zay nampitovy andreo. Ary tena ao anatin'ny sefer Torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy na zanak'olona izy, ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a io Andriamanitra raha io nampitovy azy amin'ilay zanany devoly zay nanao an'izany. Zay na hoe devoly hitanareo amin'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy ilay olona. Io ilay mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a, mivoaka amin'izay ny fahamarinana ny Andriamanitra zatra anankiray le ray izy, ary le zanany koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy. Rehefa ny saina amin'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazava be, ivavana sy ampofana ao amin'ny hatsarana. Ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a afaka ny fahotana tsy manota intsony a, satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony. Fa tsisy afaka tamin'izay fahotana zay mihitsiny a noho ny amin'ny rafim-pivavana na rahanareo io. Zava-toza mihitsiny. Farany tia ny fanaporofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia ilay velona andiny fahavalambin'ny folo. Efa maty aho nefa iny velona mandrakizay a sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Ato amin'ity soratra hoe efa maty aho. Io izy io. Leo tsy pitsika tsara ty soratra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe de ahoana moa zany ty soratra masina ty kosa fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany. De ahoana nefa ty soratra efa maty ty ahoana io? Samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty soratra hoe efa maty izy e. Zay lay voalohany sy ny farany ny efa maty. Ahoana ny itovizany amin'io Andriamanitra ray? Satria le Andriamanitra ray koa dia izy koa ny voalohany sy ny farany, samy voalohany sy ny farany io. Fa na voalohany sy ny farany iny hoe qualité itovizana, même qualité zareo. Fa reo ny momba anazy zany amin'ny Maria sy ny zanaka hoe mitovy ADN zany resana olombelona. Fa ny momba azy samy hafa. Ny ray lehibe dia ny ray kely, ny ray miteraka dia ny ray nateraka. Tsy mitovy re zany. Dia hoy ny soratra masina hoe efa maty aho. Efa maty zany ty zanaka ty, le olona io zany efa maty io. Nefa ny soratra masina re hoe io Andriamanitra ray io tsy mety maty zany mihitsy novinoviny. Nke ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any. Ianao jerevantsika amin'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io. Mba henonareo nke ty tenin'Andriamanitra ty. Dia jereo tsara nke ny hoe aiza moa ny itovizany zany sary zany. Apokalipsy 4:4 eno tsara arany. Atỳ amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika. Milotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitry. Apokalipsy 4:4 amin'nomboka andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Amarana antsika anazy. Ary ny zava-manana anay efatra dia samy nanana elatra enavy sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'ala izy manao hoe masina masina ny tompo Andriamanitra tsy to lay taloha sankehitriny ary ho avy. Dia mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo. Dia andiny fahafolo. Dia iankohako eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loha olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay. Velona mandrakizay indray no hitantsika eto fa tsy koa ny efa maty. Fa hoe velona mandrakizay ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisma reto tena miteniteny foana mihitsy ny tena maro. Zay le hoe mba mandini daholo Andriamanitra reny nametraka teny hoe za tsy mety maty zany, tsy mba olona honisy ka andaingina zanak'olombelona ka anenina. Ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy araka n'ity soratra hitantsika eto ity. Jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka. Anao inona izy ivavaka amin'izay velona mandrakizay io. Lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia velona mandrakizay tsy mety maty ny dikan'izany. Ahoana eo ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io ny Andriamanitra ray, le zanak'olona. Sady le zanak'olona io Andriamanitra tsy olona, Andriamanitra tsy zanak'olona. Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty. Ahoana moa ny ampitovinareo amin'ny Andriamanitra ray io? Zany no proof tena fivavahana tena démonie mihitsy izy. Fanoherana ny tenin'Andriamanitra marina. Nahita zany say tsika hoe tena diso daholo ny vavahan'ny olombelona rehetrarehetra satria
tena tsy mety mihitsiny izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azafainy aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy ny reo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana démonie mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana démonie mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy de miteny hoe ny ray ny agala zanaka agala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ave ny fanahy masina ny tena izy ngetrika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vaovao hitantsika zao zay tany bokony aiza moa la izy tao bokony apokalipsy vakitsika iny ty bokony apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy vakitsika eo amin'narany Josoa apokalipsy 29 eo izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampamina ny rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny teny andreto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo nanino izy nita tao amin'ny lanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinana anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavahana teony eo nefa antsika mahita fa rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra amin'ny apokalipsy toko fa 4 de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vaovao nonge vaketsika ny apokalipsy toko fa 4 eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany ny le hoe ny hery sy ny fahefany dada iavamo zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary nisy jiry fito mirehitra teo anoloana ny seza fiandrianana de efa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana ny seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana le efa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vaovao matoa zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fahita tany amin'ny lanitry am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianana io zany sarisary izy moa tsy androno zany fa ziady mampianatra de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo aloha na seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 fa de fanganareo amin'ny zavatra hafany tia ny ray tia ny ray raha ohatra ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo 4 le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny lolo 4 sy ny zava-manana 4 fa nefa tsika nety fa tsy nivavahana ary zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui ve hitrandeha non barage non ty Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Josoa avy any ity ndray Josoa ty miaraka tamin'ny boky nitazomo teo am-pelantanany de mivavaka taminy am'izay ny teo amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io taoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana, reo ainsi de reo ny vavahana fa ny fanahy masina tany ataontsika barazy be mihitsy ny hoe non, tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika telo zao vakitsika am'izay izy a lolo ty iny resika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra. Rehefa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara apokalypsa 4 eo de vakitsika amin'ny andininy noko amin'ny andininy fahasivy ty hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa anoloana seza fiandrianana de eneo gne atrato hoe amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra no mandeha voalohany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to any am'le tsy to zany ny andefasan'le teny a lay taloha sankehitriny ary ho avy zay le fandehanan'le teny a lay tsy to de ahoana le izy am'diny fasivy ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de zay velona mandrakizay vetsika ndray zany sary izy nanomezana le vavako ny teo a de mazava-be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io ty ny mahazo an'le vavaka io no asiko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka tsy Andriamanitra izy nidika an'izay satria lalàna miteny hoe ny Andriamanitra de ivavahana tahaka ny Osao ny ivavahana Andriamanitra izy fa io fanahy fito io tsy nivavahana io ahoana mo izy klasinareo Andriamanitra kalazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy zay le hoe tratra le hoe ao anatin'ny didy folo daholo ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra zareo miteny hoe nyray any e galina ny fanahy masina e galina ny zanaka fivavahana ny demoni daholo reo mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy ny reo olona reo ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo mpanambany an'ny avo indrindra zavaboary noho no klasena tao mitovy aminy sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'le avo indrindra fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao tena fotom-pampianarana avy any amin'ny demoni daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsiny zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminy azy tena zavatra tsy izy mihitsy zany satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko io sary io zao le apokalypsa 5 io a apokalypsa 4-5 sao ty hitantsika eto ty eo sy raha tako mihitsy ty apokalypsa 4 io 4 io a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao de ahoana moa nefa ianao de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misoran'le dadany nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farany arikatra amin'ny bokyny apokalypsy efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray miavaka ny zanaka miavaka ny fanahy masina ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany ary ilay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy am'saraka tsara reo fa le fanahy masina teo aloana seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andea mandeazany dao raha vakitsika ray zay teny zay tsy maintsy vakitsika zay teny zay a ho voninahitra dada iavasy eo soa ao amin'ny andininy fahafolo am'izay de enkoaka eo aloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo zay tena mazava be impresi mihitsy le vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana ka anao hoe eto zany le sary defatsika io izy io le mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaka iny tao amin'ny lanitra ny lanitra nandeha fa le devoly tetỳ ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanamasina fanafiton'Andriamanitra io nalefa ntaony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa nytao amin'ny lanitra ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa aloha izy teandriamanitra hoe ho ataony ny sitraponao ety atany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra ny eo amin'ny lanitra ny lanitra tsisy mivavaka tamin'ny fanamasina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanamasina tena dala mihitsy lovakitsika eo zay tenin'Andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra falotsika aloha jery aty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'Andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao ety atany taka ny eny an-danitra aiza misy anindraka izy zao nge mba jerevantsika mba jereva iny izy teny zay atao any sitraponao amin'le vavaka nampianariny Josoa io hoe rainay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety atany taka ny an-danitra izy izy nareo koa nerakitsy da ohatsy jerevantsika kely ny vavaka nampianariny Josoa hoe mpampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny malaky indrindra zay zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika hony zay zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio toko fahenina Matio toko fahenina andinin'ny folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra eo zany tenin'Andriamanitra dia mazava be mihitsy hoe ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra dia tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina fa le olombelona kely ety an-tany ety koa sany vavaka amin'ny fanamasina izy le olona manao monoteisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray any egalany zany eka egalany fanamasina mba heverinareo moa zany fandikan-dalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsiny ndao raha vakitsika am'izay le apokalipsa teo tena fanambaniny anazy mihitsiny hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'le ny foronony tena aloha tsy teteny betsaka fa ho anareo zay mivavaka am'izany rafitra zany miala tao fa tsy izy tsony rehefa teo any amin'ny hery satria fivavahana manambany an'Andriamanitra ka rehefa nanambany an'Andriamanitra no dia hoatsipiny any amin'ny hery zay ny valiny fa ny devoly ny mpanambany anazy ianareo koa tia manambany anazy dia milaza avy anareo fa azo aina dia nao be mokondoa no efa miteninareo fa aza mianatra amin'ny be mokondoa fa lalàna foana io apokalipsy 4:10 dia nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olona 720 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipy satroboninanitra alohan'ny sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty vavaka ty tena nianana tary zany le fanafiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanamasina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe ivavahana izy dia zay mahatonga namiteny an'izay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klasé ho Andriamanitra izy dia tsy ivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay nytiny dia tsy idiranao no mombany am'izay fa tsy Andriamanitra ivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny apetraka ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanamasina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny atra ary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony seza fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ity ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao dia izay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanamasina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonyreto monoteisme sy ny trinitarisme reto moa dia ny monoteisme moa resantsika zao
Teny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina, egalina le zanak'Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo, ahoana ny mivavaka tsy nandeha teto tany aminazy? Fa io nge zareo miarahita daholo e, maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy? Fa raha Andriamanitra izy dia tokony vavahana, ahoana izy tsy nivavahana teto? Ary ty teny efa sara efa any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy. Eo anatrehan'ny olona 420, ny zava-manana 4, ny anjely rehetrarehetra, hatrany amin'ny Jona raha mba nitan'le sary. Protocole be tao amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha hivavahana ny fanahy masina, ahoana tsy teo izy dia natao? Satria eo anatrehan'ny zava-drehetra mihitsy no miseho le tantara. Fa ny zava-marina tsy nivavahana ny fanahy masina. Noho izany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo izay nivavaka tamin'ny fanahy masina. Miaraka amin'ny démonie nareo no tena izy. Miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy. Miaraka amin'ny satana nareo no tena marina. Mba mieritrereta. Satria tena hoe ataony ny sitraponao tahaka ny ety an-tany, tahaka ny eny an-danitra. Ny tao an-danitra tsy izy mivavaka tamin'ny fanahy masina. Ahoana nareo mivavaka tamin'ny fanahy masina? Rehetra fiangonana rehetrarehetra izay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra, ahoana ty nataonareo ty? Nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra, inona ny ty nataonareo ty? Adalàna mihoapapana mihitsy ny nataonareo. Ny zava-boary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa. Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany, ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao? Zavatra ny foronon dada Iavasy Yahosoa ny andeha hivavahanareo, fa tena mitapy. Mieritrereta ny tena marina. Efa keny hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nary azy. Tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba nivavahana mihitsy satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa, miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay eo rinany. Zatra efa nisy tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy, efa vita ny famonjena, efa niakatra nakany amin'ny lanitra ny lanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io. Rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra, le tao amin'ny andron'ny tompo, zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovaninandro io. Fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra hivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zava-boary rehetrarehetra amin'izay natao ofisialy amin'izay le izy dia izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny, tamin'izao vaninandrontsika izao, satria efa niakatra ny amin'ny lanitra ny lanitra Yahosoa dia ny zavatra nisy tao amin'izay no hitantsika sy ny vavahana ny fanahy masina. Tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra ny lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina. Non. Fa ty tenana anareo dia tena efa tsisy tsony mihitsy ty. Tao amin'ny lanitra ny lanitra tsy misy fanahy, ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina andreo. Zay nahatonga azy natokany alohan'ny seza fiandrianana dada Iavana. Zava-boary namboariny. Ary ny fanahy dia natao irahana. Ahitantsika tamin'ny irahany bokin'ny Jaona 7:10 iny hoe irahana ny fanahy masina. Jaona 9:11. Zavatra irahana ve dia ivavahana reo? Jaona 9:11. Lovaka itsika manoko andininy fafito fa tsy tafiditra le izy. Zay. Jaona 16:7. Fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanahitra. Fa raha mandeha kosa aho dia irahako aty aminareo izy. Jereo tsara io ny rahana io. Irahako aty aminareo izy io. Irahako aty aminareo izy. Aleonay tsika tsindrim-peo tsara mihitsiny any ny mampalaky an'ity sary ity dia hitanareo tsara amin'izay mijery tele rehetra. Satria moa dia efa tele zao no malaza ny fijerevana ity fampianarana ty, na amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany. Dia efa kio tsara ty. Jereo tsara ty. Irahako ny fanahy masina dia ny mpananatra. Izay. Irahana zany le mpananatra zany.
ka le mpanantra motsindra fa le fanamasina dikan'izay io le araka amin'ny olona le ilatsaka amin'ny olona dia ho hita sy ho rezy ka raha ny rana izy zany a rehefa ny rana ny fanahy masina dia le mpaniraka lehibe noho izay maniraka ny mpaniraka lehibe noho izay ny rà ka zay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanahy masina zany ny fanafetin'Andriamanitra tsy vavahana zany porofony zany le tao amin'ny lantilanty hitantsika tsara fa tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina tena ndray aza ka mieritreretra amin'izay zany dikan'izay a rehefa tsy nivavahana ny fanahy masina dia aza mbolanao foana manompo zao aza mbolanao foana tsoy fa ny fahendrena manoro hevitra amin'izay zay ady marana anazy a leoke jerevantsika ny sary firy ny Andriamanitra hivavahana araka ny fahamarinana io a anankiroa ny Andriamanitra hivavahana araka ny fampianarana Yehosoa le fampianarana tsisy kilema sady salama aza olana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao a dia mafisoko aminao faharoa ny Andriamanitra hivavahana ary hita tao amin'ny lantilanta zany sary zany roa no hita tao ny hivavahana fa tsy hivavahana ny fanahy masina ary eo Andriamanitra anankiroa dia ny ray lehibe ny ray kely a ny ray dia lehibe a ary le zanaka kosa ny kely satria ilay iray dia naniraka ny zanany a no zany a kely le zanana ny dikan'izay kely le zanana satria ny rahana zay lehibe dia zay maniraka zay ny lehibe zay ary efa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny a fihetsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely Jaona 13:16 Jaona 13:16 vakitsika tsara ny mpaniraka dia lehibe no ilay ny rana kanefa le Yehosoa dia niteny foana hoe zany rana no zany a lehibe zany dia ny dada Iavà Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny andefo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy ny lehibe zany a dia ny tompony andevo ary ny lehibe zany a dia ny maniraka fa tsy niraka fa tsy ny rahana mazava be zany ka matoa ny fanahy masina ny rana dia hatrany am'izay hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany ary raha matoa hoe tsy nivavahana tsy Andriamanitra zany fa ny lehibe zany zay naniraka dia dada Iavà sy Yehosoa reo ny Andriamanitra hivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lanitra io irantsika mahita io sany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io ny hitanareo ao io dia mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yehosoa ho tonga soa ty amin'ny lanitra am'izay a hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Yehosoa sy ady ho any amin'ny lanitra tsika fa ny olona tsy manota irery ihany mahazo miditra ao amin'ny lanitra ary zao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony a ary hoentiko any amin'ny lanitra nareo zay niviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo antoko lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 isany efa tsy mahay manota intsony efa niala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsintsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony a manaraha any Yehosoa izay toriny ziady satria ziady any nampianatra nareo n'izao fampianarana zao a dia zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'izany fampianarana zany ianao andositra ny adezeran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io a hodorany Yehosoa am'izay zay siry ianao dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra raha io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalana zany egala fanahy masina fanambanina tsisy oatra zany aza tao an'izany tsony ny famarinana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady manompo zao avy eto batisa rehefa resy lahatra dia nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ao ao amin'ny Yehosoa TV aleo sorata aketo mihitsy izy dia tsy ianareo aleo sorata aketo mihitsy izy apetraka eto le adresy zany a entinareo tsara any ataotsika stylo hoe mahafinaritra be ty jerevanareo anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty kanalina ty hoe Yehosoa TV zao io jerevanareo dia ny WhatsApp zany io WhatsApp io kosiny ho anjy resy lahatra rehetra dia manoratra ty aminay aty satria direct makaty aminay io plus 261 ho anjy resy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 86
et 663 98. Io zany a no andefasinareo WhatsApp a, soratako mihitsy ny WhatsApp eo ataontsika soratra mangamanga mihitsy ny WhatsApp io, WhatsApp voilà, manoratra amin'io nareo na mitady an'io adresy nareo a. Ty zany a YouTube ty Aosoa TV ty a, YouTube ty tande miclipke YouTube fotsiny nareo de tsy ande tadiavo ty ao amin'ny YouTube ty a, de mifandray direct amy ziady nareo ty zamony mampianatra nareo ty a, mifandray amiko direct nareo amin'io, de hitanareo daholo ny fampianarana zay tsy azonareo amizay a, mbola isy fotoantsika hanao émission direct de afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any, fa fotsiny ataovy amin'ny teny anglisy na teny frantsay de teny sinoa zay aloha mbola valable eto amintsika eto a, de ny teny malagasy moa zany malagasy rehetra afaka mifandray amiko daholo nareo. Moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana de miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba hanosoratra anarana amin'ny batisa hoe za de ahoana ny tokony ataoko fa zaho ho any amin'ny lanitra iaraka aminao a, de miaraka amiko zany ianao efa migarantianao 100% makany ianao, tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci, non tsy souci, sans souci, makany amin'ny lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy ihany matoy ianao afaka mifahotana raha mitory an'izao fampianarana manala fahotana zao za de tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra anareo an'ity, fa zay ny rahana mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo, zay ny rahana ny tonga eto aminareo eto a, matoa mamoaka zao fampianarana mbola tsy hainareo, mbola tsy hitanareo, mbola tsy fantatrinareo, de areo io fampianarana io, ka rehefa resy lahatra nareo any amin'ny lanitra ny lanitra de atsovy za io ny ahitanareo anahy ary ao ny fampianarana toy ny Aosoa TV io a, io zany a no télévision internationale iarahanareo amiko a, hijerevanareo ny teny mamonjy anareo, zay teny tsy azo angalarina, tsy azo angalarana tahaka, fa rehefa resy lahatra de manatona ny ziady a atao batisa, zay anao va tena tsy mahay manota intsony, fa raha vao zay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao, rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka, atria le nampianatra ny manao batisa vo raisinao daholo ny hatsarana de afaka ianao arinan'izay, tena tsy mahay manota intsony, tsy misy devoly afaka manafika anao zany, tsy azo ny devoly tafihana zany tsony ianao ndray lasa manafika devoly manomboka eo, zany natao Andriamanitra mahery tompony fahefana amin'ny lanitra ny lanitra sy ny tany ety ambany a, Iaiavano anarany ary Iaosoa le zanany, manatona aza matahotra intsony fa tena famonjeny ty, le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba no miteny hoe Andriamanitra tsy miheno ny mpanota, noho zany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amin'ny toerana hoe tsy manota intsony, tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafaka olona tsy manota intsony, noho zany a manatona ny ziady a, fa ziady a de ny raha ny Aosoa ary ny raha ny dada Iava hitory any Aosoa, ka rehefa manaraka ianao de manao batisa atao amin'ny Aosoa de ho lasa mpiaradia amin'ny Aosoa de ho tovako any amin'ny Aosoa amizay ianao, tsy hanota intsony ianao a, ho afaka amin'ny fahotana ianao a, tena sambatra be ianao. Zay zany ny teniko a, ary antsika maraparanana fotoana de manara-maso foana moa zany ny hatsarantsika dia zay, ka samia mieritreritra tsara, mandinika tsara ny am'izay sariny miko teo zay, averiko tsara le adresy de tianareo lelo ty averina tsara ty a, raiso tsara, aleo soratana sao de misy olona tsy mahay mamaky le, fa aleo tena atao tsara mihitsy ny tia le numéro ty misy plus a, lelo de tsisy plus fa misy plus vao mety, ataoko ngeza be de afaka mijery daholo na dadabe a na bebe, misy plus 261 32 86 663 98, veko tsara, plus 261 32 86 663 98, zay namarantsika ny fotoana de mirahasotsika samy teny Aosoa ary ao tsara ny fampianarana, ny fampianarana anankiroa sisa angamba no hojerevantsika farany a, de misy am'izay ny fandinianareo lalina resy lahatra manatona ny ziady a, mandefasa message amin'ny WhatsApp mba izao miteny anglisy a, tsy miteny français raha azo atao, fa raha ohatra anao tsy maintsy miteny miteny hafa amin'ny appel de refasy fa tsy maninona fa hitantsika foana ny atao a, fa raha mbola azo atao de atao miteny hafa ihany amin'ny teny anglisy français, zay ny azo tenenina de miraha azo antsika samy teny Aosoa ary efa afaka tsika.
Sotra betsaka dada mahalay avao. Tena famonjena ny ataonao. Tena efa miazakazaka ny famonjena satria tonga ny farany. Kely sisa ny fotoana. Kely sisa dia ho tanteraka ny zavadrehetra. Avoty ny olona dada avao. Reny efa nanaraka ny teninao rehetrarehetra ireny, indrindra fa ny any ampitan-dranomasina, zay efa nihaino fampianarana sy nanaraka ny teny, aza toa misy votsitra intsony reny dada Iava Joshua. Mangataka mihitsy ny ziady any fanahy masinao tena hiasa mafy mihitsy, hiasa mahery ho amin'ny fisintomana ny saina izy ireny hitodika amin'ny fampianarana mba hitodianao any aminao Jehosoa. Fa io sisa no antokana ahafana mifandray aminao. Jehosoa, ianao ny tompon'ity teny ity, ianao ny tompon'ity fampianarana ity, izany raha anao. Ary tena mampianatra ary miezaka mafy manao ny haiko tsy ho zavatra mba hamonjena ny olona ho valin'ny raha anao masina izay nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana. Aza toa misy very ny olona izay mandre Jehosoa. Tena aoka ny fanainao masina tena hanerin'ny sainy ary hanerin'ny fony mba hamonjy ilay fanao anatiny ao, mba hovonjena ho any aminao amin'ny alalany ny enony ny fampianarana. Ary zany mbola angatako aminao. Aoka ny fanahy masinao ny ampianatra azy ny teny izay nampianarana rehetrarehetra. Ny fanahy masinao hanoro sy hanokatra ny sainy, dia izay rehetra voalahatra ho amin'izany na iza dia izay avy any amin'ny lanitra lanitra rehetrarehetra. Dada Iava Joshua, aoka tena hiasa izay rehetra avy any aminao ho amin'ny famonjena ny olona. Aza vera misy ho very izay rehetra efa nahita, aza vera misy ho very izay efa nandre, aza vera misy ho very izay rehefa nijery na fantatra ny teny marina anao. Ataovy ho sainitsainy ny andro aman'alina, izany mahatonga na mangataka ny fanahy masina. Mba ataonao be dia be ny fanahy masina andeha makety, andresy lahatra ny olona izay efa voalahatra ho any aminao, sy izay rehetra efa nofidinao ihany koa, sy izay rehetra efa nantsoinao hitodika ho any aminao. Ary ziady any mangataka mihitsy ny mba ho maro ihany anie na dia vitsy ary izy ireo, satria tena vitsy mihitsy le ho any aminao manoloana an'le 8 miliara. 8 miliara nisan'ny olona eto ambony tany fa tena vitsy le ho any aminao. Kanefa mangataka amin'ireo vitsy ireo, mataovy maro ny hafa-firenena, mataovy maro ny hafa-firenena Jehosoa, mataovy maro ny hafa-firenena. Voninahitra anao dada Iava, ary voninahitra anao Jehosoa. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana izany fafakarehetra. Halleluia, amen. Dia miratso tsika samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray, dia mahereza foana manaraka ny fampianarana. Aza diny mihitsy ny mijery ny fampianarana io, manaraka ny foana efa ao anatin'ny YouTube ao ny fampianarana reo ny ampitan-dranomasina, jereo ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny Jehosoa TV, tena jereo ao. Ary misy teny frantsay, teny anglisy ao, ary efa misy toromarika eo mena ny hafa-firenena koa hoe mba arao le sita, misy sita rahanareo kosa ny ao ao amin'ny hafa-firenena, misy sita rahanareo nega mameko kely anaran'le sita aloha ho soratako eto koa. Dia amin'izay zany hitanareo tsara hoe ziady any mihitsy nanoratra ny lisy ka ho jerevako amin'izay ty anaran'le sita na natape fotsiny RTV Jehosoa R io T et V ka ny sita moa tsy majuscule fa minuscule reo zao. Jehosoa de .com io ny sita anakaiky jerevanareo RTV Jehosoa.com. Dia tonga any amin'ny sitinareo dia afaka mijery zavatra be dia be tsara mihitsy ny ao na amin'ny teny maro samihafa ary henonareo daholo. Dia misy sita anakaiky koa ny ao RTV tsy moa izy HFF io ny anankiray RTV SFF sita daholo io dia ny farany Jehosoa RTV .com atao zany ny farany fa tsy maninona mety tao. Fa raha ao anatin'ny tony Android atao zao vao miteny hoe Jehosoa fotsiny dia efa tonga eo nareo, tapenareo fotsiny Jehosoa
io nitanareo voalohany eo, rosita reo nitanareo voalohany a, dia trandry afaka misafidy am'ireo nareo a, any amin'ny google zany nitapenareo ni mitapen'io yaoso nareo any amin'ny google dia google dia miseho ny RTV yaosoa, RTV SFF dia ny yaosoa tsy ampy yaosoa ty ndreo le pitsika kely ty a, pitsika kely ato a, yaho u io zany ato a, u a ya de h yaosoa RTV zao yaosoa RTV zany a no hitanareo dia afaka miditsy anareo dia mijery fa mita karazana langy anaky telo nareo fa mandeha ao a, dia afaka mijery misafidy a, misy fampianaranao dia misy direct ihany koa nareo azo jerevanareo a, afaka mijery an'izay vidéo direct nareo a, zay avy ety aminay a mitondra an'izao fampianarana zao zany, fa dia miraso nareo ary a anaraka an'izay natao farany a dia tahinao so daholo ho manakandray avy anao mampirary azy.